Manatra ny araba toklasy toko vavy amin'ity alatsinainy fiandohan'ny herinandro ity ety ampanamboarana fampalalam-baovao dia aterina ny fialantsiny noho ny fahatarana izay fotoana ny fampalalam-baovao zay noho ny olana zany teo amin'ny famatsiana herinaratra tety amin'ny faritry ny akoron-drano sy ny manodidina iroso ao anatin'ireo matoam-baovao nisongadina kosa isika isany hoentina amintsika zany amin'ity andro ity ny lafin'ny politika ny fahatongavan'ireo iraka eo anivon'ny OIF mandalo eto Madagasikara izy ireo amin'izao fotoana izao manatanteraka iraka hoentina amintsika ihany koa ny fanamafisana ny fiarah-miasa misy eo amin'ny Madagasikara sy zareo Koreana akoatra izay lafim-baovao ara-tsosialy maromaro no tanterina amintsika amin'ity androandroany ity nanomboka androany 7 volana septambra ny fitsarana ny raharaham-pifidianana be ny tanàna sy mpanolosaina ho an'ny faritany Antananarivo teny amin'ny fitsarana teny anosy teny moa no nanatanterana izany tamin'ity androandroany ity ary anisan'ny raharaha nandeha ny fitoriana nataon'ny candidat Lalatina Rakotondrazafy ny candidat Lalao Ravalomarana. Fangatahana fanesorana tsy ho-pifaninana na disqualification any candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana ary fangatahana fanafoanana tamina borapim-pifidianana maro. Ireo no fitoriana napetraky ny lisitra Freedom tariny Lalatina Rakotondrazafy amin'ny lisitra Team tariny Ramatoa Lalao Ravalomanana. Anisany nitondrany mpisolovan'ny Lalatina Rakotondrazafy fanakianana tao anatin'ny fiarovana nataon'izy ireo ny fampiasana ny hoe neny tamin'io bileta tokana ho an'ny lisitra Team teto Antananarivo renivohitra io. Ny impact le soratra neny angamba ny sens sy ny sincérité en vote nangatahana teo disqualification ka izay ihany aloha zany raha ny androany mbola misy ny dossier 61 mbola andeha amin'ny herinandro ity amin'ny lakamisy dia ho hitatsika fa amin'izay zany no valin'ilay disqualification effet an'izay disqualification nangatahany androany zay. Mazava ho azy fa nisy akony be ilay izy satria araka ny fanazavana teo sy ny distinctif mihitsy ary izy koa dia nanamafy fa sy ny distinctif zay napetraka zareo ilay izy misy antony izy mahatonga nanao an'izay sy ny distinctif zay ilay hoe hiatirena sympathie an'ilay mpifidy dia mazava ho azy fa misy fiatrekany any amin'ny valim-pifidianana ilay izy betsaka angeny commune ny latsantiako Madagasikara fa resy satria tsy nasiana hoe neny tsy nasiana hoe zay mety ho surnom an'ilay tête de liste tany Tsy tonga teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny candidat Lalao Ravalomanana. Nanamafy kosa ny mpisolovan'ny Team fa nanara-dalàna ny Team tamin'ny fametrahana ny antoto taratasy teny amin'ny OVEC. Raha niditra tanatin'ilay izy dia nandalo OVEC. Efa ny OVEC no namoakan'ilay izy nandalo nanteny koa ny Senita ary Senita sy ny OVEC dia samy tsisy nanao observation tamin'ilay izy mihitsy. Zahay angambany ohatran'ny olona rehetrarehetra candidat rehetrarehetra mametraka dossier zay ao anatin'ny dossier fa anjaran'ny OVEC aloha zay vao mandalo Senita mamoaka ny dito hoe recevable sa tsy recevable araka ny teneniko teo foana maro dia maro ny candidat maire nametraka dossier tsy fantatra izay tao anatiny fa ozy izy ny OVEC aloha recevable ozy izy ny Senita hoe irrecevable maromaro ny nametraka dossier tao amin'ny OVEC hoe raisina ny dossier anao fa tsy ampy an'izao na tokony analana an'izao zay tsy nazahoana taratasy tamin'izany mihitsy ka io zany avy any zany tsy avaty aminay fatosoana ary tsisy fatosoana mihitsy le izy satria lalàna no ampiarana hoe ny anarana ny tsy azo atao ny fanampy ny anarana ny tsy azo atao ary ny sary ao anatin'iny bulletin unique iny ve misy sary ve ao anatin'ny bulletin unique ve misy anarana ao anatin'ny bulletin unique ve misy fanampy ny anarana tsy araka ny lazaiko teo fa dia tsy misy an'izany neny zany ny anarany tsisy neny zany fanampy ny anarany fa ny fanampy ny anarany dia Lalao Hervelo. Ankoatra ny raharaha Lalatina Rakotondrazafy sy Lalao Ravalomanana, maro ny raharaha momba ny fifidiana be ny tanàna sy mpanolontsaina natao androany ny fitsarana teny Anosy. Anisan'ireny ny raharaham-pifidianana teny amin'ny commune ny Fenoarivo. Tory zany dia resaka hoe resaka précaution bulletin ary mazava ho azy fa ny tena koa dia ny vahoaka teo an-tanàna no nametraka anao mera fa tsy tonga tena tompotango ka nijoroako aty amin'ny fahamarinana dia miaraka amin'ilay vahoakako maro io zay ndraba dimy aperaka miaro ny safidy ny vahoakako ato. Fa firy le isa 53% sy 21% dia 19 ka anakilay dia samy disqualifiana daholo zany ny candidat zaka dia datime dia toranay azy dia eo ka za miaro ny safidin'ireo vahoakako ireo zay tiana sy ny tambazam-bolo ireo tsy nataliana fa fitiavana tonga aty izy ao maro be.
mbola itoy ny fitaom-pitsarana ny raharam-pifidianana tamin'ny 1 Jolay. Ny 17 ny volana septambra ho avy izao no amoaka ny didy momba ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana faritany Antananarivo.